Zoma fa 7 ny volana aprily taona 2020 sy 2000 miarabantsika rehetra ny tokantrano any tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao fotoan'ny fampalalam-baovao atoandro ny radio telenaka izao ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany fa mialoha ny tena idirantsika ao anatin'ny votoatim-baovao arahantsika aloha ireo lohatenim-baovao. Sokatra misa arivo mahery no tratra tamin'ny vokotany tsara rano ambony omaly ariva tokony tamin'ny fitora teo. Tsy isan'ny mikononkonona ny fanonganam-panjakana ny antoko timiny araka ny voalaza ny Andriamatora Valomanana nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety omaly. Naroso ny zoma fa 17 ny volana aprily ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena tsy ampiasana ny arona plastika. Nisy ny fanentanana natao ho an'ireo mpianatra teny amin'ny CEG. Mbola masarika olona maro eto amintsika ny famakiam-boky na dia eo aza ny firoborobon'ny teknôlôjia amin'ny alalan'ny fanatontoloany. Ireo no santionam-baovao arahantsika amin'ny ity anio ity. Izay no vaovao arahantsika amin'ity atoandro ity fa anatratrarana sokatra arivo mahery eo ny teny amin'ny fokotany tsara rano ambony omaly ariva raha ny voalaza ny tompona andraikitra amsahana ny biby arovana dia ny sokatra antsoina hoe radiata no hita teny amin'ny fokotany ny tsara rano ambony io. Raha ny voalaza ny jireo hatrany dia efa maro ihany koa ny sokatra izay efa maty noho ny zava-misy nahazo ireto biby ireto. Tsara ihany koa ny mampafantatra fa isika eto Madagasikara ihany no manana ireo sokatra antsoina hoe radiata ireo. Efa eny ampelatana ny gendarmerie pirenena eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny raharaha sy ny fanaovana ny fanadiadina. Vehivavy iray kosa no voalaza fa nahatratrarana ireto sokatra ireto. Horantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny sitraka rarin-jatovo. Sokatra manodidina ny arivo isa no hita tao amin'ny tokantrano iray eny amin'ny fokotany tsara rano ambony ny aliny alakamisy fa 9 ny volana aprily lasa teo. Sokatra fantatry ny maro amin'ny anarana hoe radiata ity sokatra ity ary hita teny an-toerana fa mbola kely tokoa ireo sokatra ireo. Hita teny an-toerana ihany koa fa efa nisy maty ireto zanan-tsokatra ireto tamin'ny fotoana nahatongavana teny an-toerana. Vehivavy iray no hita tao amin'ity trano izay nisy an'ireto biby voaharo reto ary anambarany tsy avony maraina ny alakamisy tonga tao amin'ity toerana ity ireto zavatra ireto. Tsara marina fa eto Madagasikara ihany no ahitana n'ity radiata ity ary voararany lalàna tokoa ny fakana ireto sokatra ireto. Efa tonga teny an-toerana tamin'ny fotoana io ihany ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny gendarmerie pirenena nanao ny fanadihadiana rehetra. Anisan'ny biby arovana na ny espèce endémique ireny radiata ireny. Noho izany dia iaran'ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny fivarotana ireny sokatra izay antsoina hoe radiata izay. Andrasana ihany koa ny fanambarana ataon'ny mpitandro filaminana avy ao amin'ny gendarmerie pirenena mikasika amin'ny fahatratrarana ity sokatra antsoina hoe radiata ity. Fa eo amin'ny tontolo politika kosa nigadina teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga omaly Andriamatoa Marc Ravalomanana izay filohan'ny Repoblika ny Madagasikara teo aloha ary mpamorona ihany koa ny antoko tim eto Madagasikara. Nisy ny famorina ireo mpiarady aminy sy nanao ihany koa ny fanambarana amin'ny fahitany ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana araka ny nambarany dia tsy anatiny ireo mikononkonona ny fanonganam-panjakana Andriamatoa Marc Ravalomanana. Horantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Aldo Rakotoarlala. Tsy hanonga-panjakana velively ny antoko timiny araka ny fanambarana nataon'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety ny andro ny alakamisy fa 20 ny volana aprily teny amin'ny Magro Mahajanga be. Aferan'ny samy solom-bavam-bahoaka hoy izy ny etsika izay atao eny Analakely fa hamangy ny manamanjo ny antondiany teny. Izay zany tiako resana aminareo tsara. Tsy mbola idirany antoko politika timmy io fa eo anivon'ny député. Zay zavatra mitrenga aloha amin'ny fotoana izao. Ary efa mampivory sy mitady hevitra izay anaovana azy. Amin'ny lady zany zao dia iona ny FFK io. Tondram-bavaka hoe nandaminana anazy ho avy keo zareo avy any amin'ny Sadeka ny francophonie. So ny politika iny tsara. Science ny atao politika. Science zany. Dia arakaraka ilay zavatra mitranga
no ahafahanao a manaraka an'la politika fa tsy hoe zay ny zavatra antany le tsy maintsy zay zay no mahatonga anao hoe tsy hidirana niarana zany tamin'ny 2009 fa tsy za sanatavovava la de ny lela mihitsy efa nilazana zany tsy za mihitsy nympanaovafanaja ny député miaraka aminy samy hafa misy zany satria fantatrao tsara fa misy zavatra anankitelo a ao anatin'ny rafitry ny firenena anankiray de mipanatanteraka mimpanao lalàna ary fitsarana reo zavatra reo aza dimy mihitsy zany refa miresaka hoe misy firenena anankiray mipanatanteraka ny exécutif zay tarian'ny président miaraka amin'ny PM faharoa mpanao lalàna de ry zareo parlementaire fahatelo amin'ny fitsarana fitotoana niaty fatako tsara hoana tokony anaovana an'izy de zareo mpanao lalàna io manao hoe tsy ara-dalàna nytanina ny lalàna zay entina anaovana lala-pifidanana tsy midiky zany fa izahay aty ivelany aty politika no miditra an'izany ny andro ny alakamisy io ihany dia nisy ny fionany marika ravalomanana tamin'ireo mpiaradia amin'ny rehetra eto Mahajanga teny amin'ny magro Mahajanga Biatrano. Izay no faneho-kevitra politika nataony Andriamatoa Marika Ravalomanana izay filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara teo aloha sady mpamorona ihany koa ny antoko team teto Madagasikara. Izay no mikasika an'iny fa ivadika ny lafim-baovao hafa tanteraka isika rapitso sabotsy 7 ny volana aprila 2024 no andro iraisam-pirenena amin'ny tsy fampiasana ny harona plastika ho antsika teto Madagasikara teto Mahajanga manokana dia naroso tamin'ity andro ny zoma fa de 7 ny volana aprila izao ny fankalazana ka ny tety ireo sekoly teto atapitanana ny Mahajanga ny tompona andraikitra nanao ny fanentanana amin'ny tsy tokony ampiasana ny harona plastika sy tsy tokony anaparitana ireny plastika ireny horatsika ny fanampanazavana. Ny fanentanana ireo mpianatra amin'ny tsy tokony anarina ny harona plastika eny Ankalamanjana no noentina nankalaza ny andro iraisam-pirenena amin'ny tsy fampiasana plastika. Rapitso 7 ny volana aprila ny andro iraisam-pirenena tsy fampiasana ny plastika fa naroso androany zoma fa 17 ny volana aprila 2024 andao iara entana amingorana ny vokatry ny fako avy amin'ny plastika. Io no loha hevitra noraisina tamin'ity indray mitoraka ity. Fa ny olana amin'izao fotoana zao dia betsaka ireo fako avy amin'ny plastika miparitaka eny amin'ny elatrano, eny amin'ny tokantrano, eny amin'ny sisin-dalana miparitaka izao. Inona ny antony? Ny antony zany dia vokatra amin'ny fampiasantsika reny plastika reny ka lasa tsy voafehintsika zany. Vahaolana tokony atao dia tokony ao arina amin'ny toerana anankiray zany amin'ny toerana fanaripako ny fako avy amin'ny plastika fa tsy dorana izy ireny satria raha voadorana izy ireny dia mandoto ny tontolo iainana. Arina izy ireny eny amin'ny toerana fanaripako dia avy eo tsika efa fantatsika fa eto amin'ny tapitanana Mahajanga dia manana usine anankiray atao hoe mada compost izay manodina an'ireny fako avy amin'ny plastika ireny ho lasa pavé. Zany hoe tokony tsy hodorana an'ireny fako avy amin'ny plastika reny fa arina amin'ny toerana fanaripako dia ny usine mada compost indray no manodina azy ho lasa pavé. Ary andao tsika hiara entana hiady amin'izay fandotoana avy amin'ny fako avy amin'ny plastika zay satria ireny dia mandoto ny tontolo iainana ary koa manimba ny fahasalamana. Maritra fotoana maro voalevona ny plastika raha eny an-dranomasina nefa lasa fahazarana ho antsika eto Mahajanga ny manaro ny plastika eny amin'ny ranomasina. Izy hoe misy atao hoe biodégradabilité des déchets en mer. Zany hoe misy ny olona zany eto amin'ny faritra Boeny manao ranomasina ho fanariny ny fako. Kanefa ireny zany dia ela be voalevina. Ohatra zao fil aritsika ny ranomasina reny dia ela be reny voalevina mandritra ny 200 taona. Eo koa tsika manary reny tavoahangy plastika reny any an-dranomasina, reny biscuit reny, fonina biscuit reny dia ela be ao anatin'ny 200 taona reny voalevina. Ny teny amin'ny CG Apiskine, ny teny amin'ny CG Mahabibo ary ny CG Sarlarunel no nanaovana ny fanentanana tamin'ity andro iraisam-pirenena amin'ny tsy fampiasana ny plastika ity. Ny rehetra ny tokony ezaka
amin'ny tsy fampiasana ny plastika fa indrindra ho atsika eto tapitanàna ny Mahajanga. Zay no mikasika ny arina plastika fa misy ihany koa ny filazana izay voaray eto ampelantanana amin'izao fotoan'ny fampahalalam-baovao izao. Filazana ilazana ianareo zatovolahy sy vavy izay ny soratra anarana ho mpiadina mpianatra zandary ny taona 7 20 andiany fa 470 izay atao ny fa 7 sy fa 7 ny volana aprily 20 ao amin'ny lycée Philbert Tsiranana eto Mahajanga ato amin'ny faritra Boeny mba haka ny fiantsona sy fampahafantarana amin'ireo mikasika an'io fifaninanana io aty amin'ny vondrotom-pileovana gendarmerie pirenena ato amin'ny faritra Boeny na ny groupement de la gendarmerie nationale Boeny no akana izay rehetra izay eny en face ny Bonnet raha vao mahendo izao filazana izao ianareo ary oka ihany koa io samby ifampilaza mitongava amin'ny enora sy sasany ao amin'ny tompoparpileovana no akana izay rehetra izay nanao ny filazana mo dia commande ny vondroparpileovana gendarmerie nationale ato amin'ny faritra Boeny. Misy ihany koa ny filazana avy ao amin'ny université ny Mahajanga fanambarana noho ny fahatarany fivoahan'ny valim-panadinana amin'ny toeram-pianarana sasantsasany eto amin'ny université ny Mahajanga amin'izao fotoana izao sy mba itovina sy amtovina ny sata ho an'ny mpianatra rehetra dia ahemotra amin'ny zoma fa 20 ny volana May 2024 ho avy izao ny daty afahana manao ny fangatahana ny vatsim-pianarana sy fangatahana ny fisitrahana trano ho an'ny mpianatra rehetra eto amin'ny université ny Mahajanga. Nanao ny filazana mo dia ny filohan'ny université eto Mahajanga. Izay aloha mikasika ny filazana fa eo amin'ny tontolo ny varotra kosa dia tonga eto atapitanàna ny Mahajanga amin'izao fotoana izao ny karambol tour izay efa nitety ny faritra rehetra teto Madagasikara izy ireo eo amin'ny tontolo ny fivarotana sy ny fanjifana lamba izay anjarantsika eto atapitanàna ny Mahajanga izay izao no anao etsika ho an'ny karambol tour izay hoarantsika ary ny fanampanazavana ateo amin'ny micro ny Aldo Rakotoarlala. Taorian'ny faritra vitsivitsy efa nandehanana ny karambola tour teto Madagasikara dia tonga eto Mahajanga izy ireo ka anjarantsika eto indray izao. Misy ny hetsika maro isan-karazany tanterana izy ireo eto Mahajanga ho fanamarina indrindra ity karambola tour taona 2024 ity hetsika izay manomboka anio zoma fa 17 ny volana aprily ka hitoetra amin'ny alady fa 20 ny volana aprily izao. Salama daholo Mahajanga tonga soa aty amin'ny magasin Carambole zany aty avenue de la République androany sy rapitso sy afaka rapitso misy concert maromaro zany no atolotra ny Carambole miaraka amin'ny groupe ethnique blues and soul hitanareo aty arinako ity de miaraka amin'ny Karen zany ny partenaire anay sy Alliance Assurance Alliance de izy io zany misy concert maromaro androany zany am'raiky amby folo misy cocktail kely ho an'ny invité anay manolotra ny reto mpihira reto sy zareo koa zany hira riva amin'ny fito sasany eo amin'ny le guest de avy eo manaraka rapitso zany amin'ny fito sasany koa ao amin'ny café de l'Alliance zany ao amin'ny Alliance Française de farany alahady amin'ny efatra sasany ao amin'ny restaurant La Promenade zany. Izy io zany tsisy fidirana fa afaka mijery daholo ny olona rehetra de m'invité anareo zay anaraka ny groupe ethnique blues and soul resaka ny anarany tour izy io zany tournée anay Carambole tour 2018 zany ny anaran'izy io Carambole tour lefa nanomboka tamin'ny 2013 tany Anosy nakany Tuléar ka 2014 koa tany Tuléar
nanaraka an'izay 2017 tao amin'ny tao masina zany no natao an'izy io nanovana an'izy io dia amin'ity taona ity zany 2018 aty Mahajanga dia manaraka amin'ny 2018 faharoa zany ny Nosibe koa zany no atao anovanay an'io carambole tour io. Mihina zao no tena but ny objectif ny carambole tour dia hoe manao promotion na groupe musical manao promotion na marque ny carambole kokoa. Izy io zany marque na prêt à porter, t-shirterie, accessoires dia miaraka amin'ny partenaire resanay teo iny zany no manolotra anareo zany manao découverte na groupe maro samihafa dia miova foana zany le groupe anaovana promotion amin'ny carambole tour io zany. Dia tonga maro fa misy mozika amin'olona mpakafy muzika na amin'ny découverte muzika fotsiny dia tonga maro. Ny toeram-pivarotana carambole dia efa misokatra eny Mahajanga be ampita ny bazary be, mivarotra lamba fitafy maro isan-karazany ho an'ny vavy sy ny lahy, ankizy sy ny olon-dehibe amin'ny lamaody izay ilaina amin'izao fotoana izao. Produit maromaro zany no hita amin'ity magasin carambole ity zany na magasin carambole rehetrarehetra. Misy polo ohatra ny anaovako ito zao ohatra, misy robe na ho an'ny vehivavy, ho an'ankizy kely, lehilahy na vehivavy, misy maillot de bain kokoa, misy kapakapa, misy lamba hoany spécial carambole koa. Ny création anay zany unique foana, dikan'izany hoe motif anay création vita malagasy daholo. Ny confection koa vita malagasy dia produit 100% malagasy io 90% raha tena marina exporté kokoa eran'ny tontolo enana zany ohatra Seychelles, Réunion, Maurice, Guyane française, Martinique, Djibouti dia mazava ho azy aty Madagascar zany maromaro no magasin carambole afaka hitantsika any Nosibe, Diego, Toamasina dia Tananarivo, Mahajanga mazava ho azy. Produit kafa mety hitantsika ao zao ny t-shirt kokoa zao misy maromaro, misy motif original koa, création original ny carambole. Ho isy ny fihenam-bidy ho atolotry ny toeram-pivarotana carambole ho an'ireo rehetra tonga manjifa ny vokatra eny amin'ny toeram-pivarotana eny Mahajanga be. Izay ny vaovao no entiny carambole tour eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga eny amin'ny la promenade zany ny fotoana ho an'ny rehetra. Fa manana vahiny ihany koa ny fotoan'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ary zareo avy ao amin'ny kermesse izay tanterahana eny amin'ny cathédrale. Andriamatoa Patrick miarabanao tonga soa eto amin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao. Ya dia valy miaraba ny vahoaka ny Mahajanga manontolo izay manaraka an'izao vaovao eto amin'ny RTN izao dia valy miarabanao ihany koa mpanolotra, valy miaraba ny teknisianina izay ao ambadimbadika ao. Ya, misy ny vaovao tsara fantatra izay omenao ny vahoaka ny Mahajanga amin'izao atoandro izao. Inona ny hetsika izay ho ataontsika eny amin'ny cathédrale izay? Ya, toy ny fanao isan-taona moa zany izay antsonan'ny rehetrarehetra dia efa manomboka zany zao ny kermesy izay karakaraina eo amin'ny ivon'ny paroisy katolika eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Ka ny fanomboana azy zany dia eo amin'ny paroisy cathédrale eo ampovoany eo moa zany cathédrale eto ampovoan-tanàna natao mihitsy zany fanomboana izany mba ahafahan'ny rehetrarehetra miatrika hoe misy indray zany ny kermesy manomboka indray ny kermesy fanokafana ihany koa ny kermesy manerana ny tampon-tanàn'ny Mahajanga satria ho avy fanesy amin'izay zao ny kermesy rehetrarehetra ka anisan'izany izao ataony kermesy cathédrale amin'ny androany ariva manomboka amin'ny enin'ora sasany no fanombohany. Misy ihany koa raha mpitso ary faranana amin'ny lahady ny kermesy cathédrale. Ya, rehefa kermesy moa no resahana dia maro samihafa ny zavatra mety ho hita ao anatin'izay. Inona avokoa zany ny zavatra mety ho hita ao anatin'izay kermesy any amin'ny cathédrale izay manomboka ariva izay? Tsara fipetraka tokoa izay fanontaniana izay satria inona daholo no hita ao. Satria manomboka arivariva izy zany dia zany dia midika sady fa natao ho an'ny rehetrarehetra mba hiala voly zoma ariva, zoma manifika zany dia afaka miala voly ao amin'ny cathédrale zany tsika ny manomboka androany ariva
de afaka hoentina daholo ny ankizy madinika indrindra na mbola ankizy minono ary a de manana njara ao ka mandrapatonga an'izay olon-dehibe indrindra na 80 na 100 ans raha tsy maninona fa tongava fa misy kilalao an'ny rehetrarehetra ao anisan'izany torakakapoka zay mahakerimesy ny kerimesy a anisan'izany ihany koa misy a ny kilalao ankitsapaka isa-tsokajina ny ataoko hoe ny zavatra azonao a de zavatra mendrika am'le sara-pidirana sy ny saran'izay anaovana azy eo satria manomboka amin'ny 300 ka hatramin'ny 2,000 ariary ny lalao zay ho atao ao natao moa zany mba hoentina melomana fiainam-pianam-piangonana zany zavatra rehetrarehetra zany misy ihany koa raha ohatra hoe satria manomboka amin'nenina sasany a aza mieritreritra andeha andro sakafo tsony nareo rariva satria efa misy ny vary amin'ananao a misy ny tsakitsaky zay tianareo misy brochette misy friry misy mangahazo zay tsakitsaky rehetrarehetra misy ihany koa boisson rehetrarehetra zay rehetrarehetra tianareo de misy a noho izany a aza misahirana be tsony hoe mbola aiza koa tsika rehefa aveo rariva andeha ary ambory sa ahoana ao amin'ny katedrale fotoanantsika rariva misy karaoke a raha ianareo te hirahira afaka mirana miaraka amin'ny gitara ary a sy ny piano a de misy a zay sehatra zay zany a ho antsika rehetrarehetra omena fahafapo daholo na ny kely na ny lehibe na ny an-tanora na majinika na tsy voatongoka eto daholo nareo rehetrarehetra fa de faly manasanareo zahay ao amin'ny katedrale tongava rariva amin'ny enora sasany ianao zao avy ao rariva ya efa maro de maro ny fanazavana teo misy ve ny mampiavaka ity kermesy ity raha oharina tamin'ny taona lasa satria efa nisy izy ianao tamin'ny taona lasa mety misy mampiavaka azy manokana ve ao antsika eto Mahajanga ny kermesy amin'ity manomboka androany ity mampiavaka azy manokana aloha de misy foana satria ny ao amin'ny katedrale zany a dia manova lalao marina hoe misy zany toraka kapoka ino a mahakerimesy ny kerimesy iny fa misy lalao hafa foana zany a omen'ny katedrale ho anao isaky ny misy ny kerimesy de misy lalao hafa foana ao ka raha tsy tonga any ianao tsy hitanao le lalao hafa raha vao teneniketo de so de fa tongava any ianao de hitanao ay ty hafa ndray ty lalao ty a de tongava ao milalao ianao fa afapo anao ny adidy vita fa finaretana azy a ny ankizy mahazo fialambola hoe ry dadabe sy bebe sy papa sy maman sy tonton sy tantine sy ry zoky isan-karazany hoe tao daholo hoe raha ohatra moa zany a ny vidim-pidirana ronjato ariary ny vidim-pidirana natao mihitsy a ho an'ny rehetrarehetra ny vidim-pidirana de somary niova-kely mantsy ny katedrale efa nisy fefitamboho be zay izy ao a de raha mieritreritra ianao hitsikily fotsiny zany de tsy mahita inininy ianao raha tsy miditra ao anatiny ao de misy ihany koa ny manège aloha fa iny saika adiny misy manège ho an'ny ankizy a de afaka miala voly tsara tsika rehetrarehetra ya hoeto ary ny fanentanana farany ho an'ny vahoaka ny Mahajanga ny toerana amin'ny firony efa misokatra ny toerana anaovana ity kermesy ity eny ary a de raha riva amin'ny enina sasany araka ny voalazako teo zany fanomboana fanokafana ara-pomba ofisiala miaraka amin'ireo mpitondra fanjakana maro isa-tsokajina eto an-tanàna dia anasanantsika rehetrarehetra tsy akanavaka na vazana na gasy na japonais de tongava fa afaka milalaotsika afaka miaraka atsika raha misy ny etaitaponao ihany koa misy tsy fahafaponao ao anatiny mandritra an'izay fotoan'izay de afaka manantona ananareo fa afaka asitsika solution daholo ny zavatra rehetra mba ahafahantsika afapo tsara rehefa milalao a itsika rehetrarehetra de mirary atsika ary a ho avy rariva amin'ny anoran'ny sasany fotoana ya ankasitratsika Andriamatoa Patrick nitondra fanazavana tamintsika mikasika ny etsika ny kermesy zay tanterana eny amin'ny katedrale afaka efa nambarany teo moa dia maro samihafa ny etsika zay ho atao a fiaraha-mifaly a fiaraha-mifety ihany koa no atao a mandritra ny ity kermesy maharitra 3 andro ity makasitraka anao ihany koa nanaiky ny vahiny teto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao eny ary de makasitraka anao nan'olitra makasitraka ny RTN toizatsika ny fotoan'ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao ny tontolo ny fifamoivoizana eto atapy-tanàna ny Mahajanga anisany mampimenomenona ireo olona maro ny fisiny ireo ny fiara vaventy izay mivezivezy eto amintsika ny andro atoandro ireny ao isy ny denika ho atao eny anivon'ny komina ambony vohitra Mahajanga mba ahafahana mandamina ny famoivoizany ireny fiara vaventy izay mandeha amin'ny andro atoandro ireny ho arahantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny sitraka rarinjatofo
maro ireo olona mitaraina sy mitaintaina eny anivon'ny fiarahamonina maro samihafa eny amin'ny afitsoko ny afandehanan'ireo fiara vaventy amin'ny ora mahabe ny mpianatra sy ireo fiara mivezivezy. Efa nisy ny ora natokana ivezivezen'izy ireny eny an-dalambe eny, anefa dia misy amin'izy ireo hatrany no mandika izany lalàna napetraka izany. Mitondra fanazavana avy hatrany ny tompona ndraiky malona izao fitaranana izao. Eto dia mampatsiahintsika rehetra eto amin'ny Mahajanga fa eo amboarina moa ny porony Tamatavy ka izay zany feno camion mivezivezy eto amin'ny Mahajanga. Indrindra fa ny tsy maintsy aty zany itobian'ny siarana itobiany sambo tokony mitobiana Tamatavy dia misy mety mandeha ty. Eo zany manambara fa mety maromaro zao angamba ny camion ivezivezy amin'ny tanàna Mahajanga. Ka eto zay dia miangavy ny isika rehetra zay manana camion surtout avy any amin'ny poro any mba hanaja ny fepetra fivezivezena ary mba handeha mora koa satria ny manday ny conteneur iny dia misy le camion dia morimorimo fa ijery akaiky andreny moa zay arisy ny fidinanay ifampiresanay amin'ireo tompona andraikitra rehetrarehetra satria andray GMJ-tsika ho avy ny vakansy ny be dia be ny fiara hiditra eto eo koa ny camion dia mety tariky fitohanany fifamovoizana zay ka eo anatiny fifandrindrana sy fandaminana an'izay fivezivezen'ny fiara zay zany tsika atoato ary isy arrêté vaovao mihitsy aza mety avoaka amin'ny fivezivezeny reny fiara reny. Raha lalàna napetraka dia misy ny fangatahana lalana tokony atao eny anivon'ny tompona andraikitra ho an'ireo fiara lehibe mitondra entana mahery ny 6 tonnes ka manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro ary manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora hariva. Ireo latsaky ny 6 tonnes kosa no tsy mila alalana. Ho an'ireo fiara tsy mahazo alalana kosa dia manomboka amin'ny 10 ora hariva ka hatramin'ny 9 ora maraina ihany no afaka hivezivezen'izy ireo. Izay no etsika fandaminana ny tanàna ny Mahajanga mikasika ireo fiara vaventy izay mifamezivezy eto amintsika ireny. Anisany antony izay moa dia ny fisiny ireo fiara izay mitatitra entana avy eny amin'ny seranantsambo eto amintsika izay. Fa eo amin'ny tontolon'ny boky sy ny teknôlôjia kosa iaraha mahafantatra sy iaraha mahita fa miroborobo tokoa ny resaka teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Fa indrindra eo amin'ny resaka soratra ny sary ary ny feo manoloana an'io anefa dia mbola tsy latsa-danja ny fankafizan'ny tanora ny famakiana boky amin'ireny toerana natokana amakiana boky ireny. Maro samihafa ny toerana izay natokana izay antsointsika hoe bibliotèque municipaly eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga izay mbola ahitana ireny boky maro samihafa ireny. Horantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Aldo Rakotoarlala. Mbola masarika olona maro ankehitriny ny famakiana boky na dia eo aza ny firoboroboany ny teknôlôjia sy ny fanatontoloana eto amintsika. Ho an'ireo tranomboky munisipaly misy avalo eto Mahajanga mahatratra hatrany amin'ny 200 mahery ny isan'ny olona mitsidika azy ireny isan'andro. Ny bibliotèque municipale moa zany sy ireo mpananjara hafa na mpiranty ny boky teto dia misy ny fampisehoana ny boky ary misy kosa nefa ny fivarotana amin'ny boky ary mariana ihany koa fa nisy ireo mpandray anjara avy any Antananarivo da amin'ny Sinael zany izay tondra boky amin'ny teny frantsay na amin'ny teny malagasy maro isan-karazany. Dia nafinaritra satria raha ny tombo betsaka noho tamin'ny herintaona ny fahavitian'ny olona tonga nitsidika ity toerana ity ary nafinaritra fa misy koa ny mpianatra izay tonga maro tonga nanotrona nanatona ny tombo boky tony izay azo mariana fa faly ny olona satria mbola tsisy masolo ny boky hatramin'izao na dia maro ary ireo fanatontolona maro isan-karazany. Ny olo hevitra tamin'ity moa zany dia ny boky sy ny vakoka tsara tahiry lovan'ny taranaka mendrika indrindra. Naritra 3 andro ny foaran'ny boky izay nikarakarain'ny commune Ambonivohitra Mahajanga dia ny daty ny 4 fa 5 ary 9 ny volana abrily teo. Nampiratiana boky maro tamin'ity foaran'ny boky ity izay natao tamin'ny lapan-tanàna ny Mahajanga. Natao izao hetsika izao mba hisitonana olona maro hamaky boky sy hanantony ireny trano famakiam-boky ireny.
izay mikasika ny tontolon'ny boky sy ny fanatotoloana ary ny firoborobo ny teknôlôjia fa averina vakina amintsika indray ireto filazana izay voaray amin'izao atoandro izao fanambarana avy ao amin'ny université ny Mahajanga anoho ny fahatarany vokatry ny valim-panadinana ao amin'ny toeram-pampianarana sasantsasany eny amin'ny université ny Mahajanga amin'izao fotoana izao sy mba fitsinjovana sy ampitoviana ny satany mpianatra rehetra dia ahemotra amin'ny zoma fa 20 ny volana May 20 sorarivo avy izao ny daty afahana manao ny fangatahana ny vatsim-pianarana sy ny fangatahana ny fisitrahana ny trano ho an'ny mpianatra rehetra eto amin'ny université ny Mahajanga. Nanao ny filazana sy ny fanambarana mo dia ny filohan'ny université ny Mahajanga. Ny filazana manaraka avy ao amin'ny gendarmerie pirenena atao amin'ny faritra Boeny ilazana ianareo zatovolahy sy vavy izay ny soratra anarana opiadina mpianatra zandary ny taona 17 sorarivo 18 sorarivo andiany fa 470 izay atao ny fa 20 sy ny fa 9 ny volana aprily 20 sorarivo avy izao ao amin'ny lycée Philbert Tsiranana eto Mahajanga ato amin'ny faritra Boeny mba haka ny fiantsona sy fampahafantarana anareo mikasika an'io fifaninanana io aty amin'ny vodrotobo pileovana gendarmerie pirenena eto amin'ny faritra Boeny na ny groupement de la gendarmerie nationale Boeny en face ny Bonnet raha vao maheno izao filazana zao ianareo ary aoka ihany koa ifampilaza ny rehetra. Mitongava amin'ny 9 ora sy sasany ao amin'ny toeram-panadinana voalaza tetsy ambony ny andro izay voalaza teo ny andro ny anaovana ny fanadinana moa dia ny andro ny fa 20 sy ny fa 17 ny volana aprily taona 20 sorarivo eny amin'ny lycée Philbert Tsiranana Mahajanga. Nanao ny filazana mo dia ny colonel fa bienvenu commande ny vondrotobo pileovana gendarmerie nationale ato amin'ny faritra Boeny. Izay mikasika niny fa eo amin'ny tontolon'ny di sy ny fanatanjahantena kosa dia hoisy ny fankalazana izay etsika ny di izay tanterahana eto Madagasikara anisan'ny mankalaza zany ihany koa isika eto ataptanana ny Mahajanga androany hariva dia efa misy ny etsika izay tanterahana avy ao amin'ny ligue part ny di ato amin'ny faritra Boeny manoloana an'io dia nisy ny fanetanana sy ny fanambarana nataon'izy ireo mba avitrika ny olona amin'izay fankalazana ny fety ny di izay hoarahantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Anissé Rasmandemy. Eto tokotany malalaky ny tranobe ny kolotsaina ny Mahajanga no anaovana ny lanonana fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny di amin'ny tapany tolakandro ny zoma fa 17 ny volana aprily no anaovana n'izany etsika izany. Maro ny zavatra hita mandritra ny fankalazana io fampisehoana io moa zany izay araka voalaza teo fa androany moa zany ny andro maneran-tany natokana ho an'ny di tsy anavana moa zany isan-karazany di rehetra na di ankehitriny moa zany na ny di hitatsika eny an-dalambe zany na di nentim-paharazana eny na di avy any ivelana dia ho hitatsika ary ho ataonay satria misy an'izay groupe de danse zay ho atsika eto Mahajanga ka eto izahay manasatsika moa zany dia izy ny fampisehoana di mamaimpona izay totsika nda rehefa minefatra manomboka atatokotany tranobe ny kolotsaina io moa zany dia entanina ihany ho atsika mpona Mahajanga mba ho tonga hijery an'izay dia ho faranatsika amin'ny di mirindra na ny di zomba moa zany mba ho itsika na malinazay fa tsy ataotsika mandalo fotsiny zany fankalazana ny andro manataro manodizay. Efa ao anatin'ny fahavononana tanteraka ny mpampianatra di sy ireo mpandihy eto Mahajanga andray anjara amin'ny ity fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny di ity. Mitongava jiaby banafa na manana danseur na danseuse tsara ho tonga mety anetranao sy atoranareo hoe ny danse tsy natao fialamboly fotsiny fa natao iainana. Efa tonga ny etsika ariva le etsika dia aza miandro hoe fotoana misy anehoana batelo na ohatran'izany zay vao maneho le setra fa zao fa misy anisany hoe fotoana ahafana maneho anehoantsika ny talentatsika. Angambany hoe fotoana io dia tsy tokony hiandro fola atsika hoe atao ohatrahoana ohatrareo fa tonga dia tongava
dia homandro izy ireo homanany ny zavatra fampiresana ma hoe ariva amin'ny efatra. Donc zany atsika aza matotory rehefa matsapatenana fa hoe mpandia dia amonjy io a journée mondiale de la danse io a fa izy io zany ankalazaina isan-taona efa 4e édition zany izy io amin'ity niarahana tamin'ny ministère kolotsaina sy ny tranobe ny kolotsaina zany dia donc zany atsika zany efa tokony efa vonona zany tsika mpandia na tsy zavatra hoe préparé na aza fa misy ny improvisation zay rahantsika rehetrarehetra. Isan-taona dia ankalazaina trany ny andro eran-tany ho an'ny dihy isaky ny daty ny 27 ny volana april naroso aloha nefa nihetsika tamin'ity indray mitoraka ity noho ny antony manokana. Ny daty ny 27 april dia daty natokany firenena mikambana anamarihana ny andro maneran-tany amin'ny andro ny dihy zany hoe journée mondiale de la danse. Ka isika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny ministère ny kolotsaina dia tsy diso anjara amin'ny fanamarihana zany daty maneran-tany zay. Raha ny haidy tokoa moa ny resany dia tafiditra ao anatin'izay tontolo kolotsaina zay. Ka araka zany ny ministère ny kolotsaina eto amin'ny faritry boeny zany amin'ny alalan'ny fodepatry ny kolotsaina sy ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka dia hanamarika io daty io. Raha ny tena marina dia andro lahady ny daty ny 27 avril io. Kanefa moa ankalazaina amin'ny andro alohan'ny ity zany mba hoe anamarihana an'izany amin'ny fomba miavaka eto amin'ny faritry boeny. Maro tokoa moa tsy mahalala an'izany daty zany ka sehatra ray afantarana ny firenena anankiray zany io sehatry ny dihy io ary manamarika ny tontolo ara-kolotsaina amin'ilay firenena ihany koa. Manoloana an'izay zavatra zay dia mananjara didy mavesatra zay ministera zay hamerina indrindrandrindra ireo haidy malagasy zay efa hitatsika fa efa mahay lefilaza amin'izao antenatsika zao satria efa maro tsy mafeno zany hoe dihy leti-paharazana amin'ny fomba malagasy zay. Ahitana klioba 40 eto Mahajanga amin'izao fotoana izao raha eo amin'izay resaka dihy izay no resahany. Izay no tontolon'ny dihy izay ahetsika ho tanterahana eny amin'ny maison de la culture eto an-tanànany Mahajanga. Afa misy ihany koa ny fikambanana vaovao cercle de réflexion izay avao iforona eto an-tanànany Mahajanga fikambanana izay ikambanany fikambanana maromaro izay efa misy eto amintsika. Androany dia nanao ny fanambarana ity fikambanany cercle de réflexion ity ireo tompon'andraikitra ao anatiny ilay fikambanana ary misy ihany koa ny fampilazana nataon'izy ireo. Tonga eto zahay avy ao amin'ny cercle de réflexion et d'action pour l'intérêt de la province de Majunga. Izy io moa zany dia forona zay eto atapy-tanàna Majunga fa mahafeny district efatra non ny région efatra ato anatiny ex-province de Majunga. Ny filongoa be Sakalava sy ny Sofia Miray no angadina ananana sy vinahitana anatin'le izy. Na zany na tsy zany tsy manilika an'izay fikambanana hafa tiandray anjara sy anatevina an'izao centre de cercle de réflexion zao. Izany dia misy règlement intérieur ary misy organigramme zay manana ny filoha sy ny mpitarika azy. Ka eto zany dia efa teneniko sahady fa mitarika fotsiny zahay ary lohany fa manentana an'izay mbola petrapetraka any ambadimbadika any ka tafiditra ao anatin'izay 4 région misy eto anatiny faritany Mahajanga zay dia Melaka zany, Sofia, Betsiboka ary Boeny. Na zany na tsy zany dia fa ho asiako présentation kelikely ho an'le co-présentation ho an'le co-président misy tsy iza moa izany fa docteur Adziky sy monsieur Rajamana. Ary misy tanjona zany io fikambanana io. Ny tanjona ao anatin'le fikambanana dia ny firaisankina sy fihavanana ary fampandrosoana zay eritreretinay ho atao ary zay ho vitanay ato anatin'ity faritany Mahajanga ity. Ka omeko ny co-président anankiroa zany mba hiteny kelikely ao anatin'izao fahampafantarana zany atao hoe cercle de réflexion et d'action pour l'intérêt de la province de Majunga. Fa mazava voalazana zay point de presse misy ty tsy asiantsika kabary maro fa nijoro zao cercle de réflexion et d'action pour l'intérêt de la province de Majunga zao dia mba hiaro
ity faritra Majunga ty satria province Majunga agnisan'ny province farantara indrindra eto Madagasikara eo amin'ny lafin-draha jiaby na économique na culturel na eo amin'ny environnement sy namany dia agnisan'ny tara nyty province Majunga ty ka zay natonga zao fitambarana zao indrindrandrindra ihany koa faharoa magnaraka zay de solidarité ny zanaka ny province Majunga manontolo misy disadisa izy io tsary nisy hoe zavatra vita loatra eto amin'ny fahatany Majunga fa fagniliky ny avaratra fagniliky ny atsimo ka am'izao fotoagna zao dia natao mihitsy efasegny zany hoe zavatra mety ampisaraka ny samy malagasy ty malagasy lazaiko satria tsy hoe sakalavitsy ny tsy mety any fa zay olo mipetraka ato amin'ny fahatany Mahajanga ka tia Mahajanga nizaniza izy nininy farapahaizany nininy fanagnany dia kaigny mba ho aveto hitambatra tsoela hoisy ny fiantso atao indrindrandrindra ho an'ny cadre ato amin'ity fahatany Mahajanga manontolo ty eo amin'ny fiarah-miasa zay zany zavatra tianay mafisigna eto magnampy zay voalazany izy farany tiako lazaigny ihany koa eto za dia agnatin'ity cercle de réflexion pour l'intérêt et d'action pour l'intérêt de la province de Majunga ty tsy amin'ny agnarany hoe filongoa ben Sakalava fa io maraka voalaza teo agnisan'ny tondrasana le famoronana le fikambagna fa satria le filongoa ben Sakalava igny province telo miaraka Mayotte donc mbola tsy agnatin'izay fa nony docteur Hajika Alain Richard teraka Mahajanga zanaka Mahajanga dia mandray anjara feno am'izay tombotsoa Mahajanga ny tegnako zay nidirako aty amin'ny fikambagna ty izy ty zany fikambanana ty najoro mba hiavian'le fifankatiavana sy firalahina agnatin'ny province ny Majunga satria zay ty jiaby ty zany na Melaka na Boeny na Sofia na Betsiboka agnatin'ny province Majunga zay zany natambatra keto niany ty natambatra zay le région efatra zay agnatin'ny province ny Majunga mba hirahina hikatsaka zay tombotsoa ho an'ny province ny Majunga zay nitadiavina ka zay zany nanangarana azy ty ke tsy hoe ke hoe aranodranona fa hoe fitambarana fiarah-miasa fifankatiavana zay zany zavatra hajoro aketo mantomboko masonandro niany ty kele tsy maintsy ampifantarigny atsika jiaby eto Majunga na agny amin'ny fahatry efatra ty mivolagny regny hoe mijoro ny cercle de réflexion et d'action pour l'intérêt de la province de Majunga eto Mahajanga no misy azy am'izao fotoagna zao ke tsy maintsy ambara amitsika mantomboko la niany fo mijoro zany de mitongava magnatogno mifampiresaka amin'ny zay cercle zay atsika jiaby zay mipetraka eto Majunga fa zay tsy agnilikiliky nizaniza fa zay tsy maintsy mahazanaka Mahajanga zay province Majunga tsy maintsy mba mijoro zay hampandroso hampandeha ny faritra ty zay no fanambarana ilay fikambanana ny cercle de réflexion izay fikambanana ikambanana ny fikambanana maromaro izay mijoro eto ataptanana ny Mahajanga afa eto tontolo ny fampianarana kosa dia tapitra omaly ny daty voatondro afahana mijery ny fahasalamana eo amin'izay tontolony fanatanjahantena afahana mandray anjara eo amin'ny tontolony fanadinana baccalauréat sy ny BEPC eto amin'ny faritra Boeny izay manoloana an'io dia anisy ny afatra nataony tompon'andraikitra ara-pahasalamana zay naray an-tanana amin'ny fijerena ny fahasalaman'ny ankizy izay nanao izay fizahana izay hoaratsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny Anissé Rasimandimby. Zavatra telo no hita aorian'ny fizahana ara-pahasalamana izay nataon'ny mpianatra analan'ny fanadinana ara-panjakana na izy apte na inapte na ihany koa tonga amin'ilay antsoina hoe dispenser ny mpiadina. Misy ny afatra mafonja avy amin'ny mpitsabo miantefa amin'ny Europiady nataorian'ny fizahana ara-pahasalamana izay natao iny. Ho an'ny dispenser sy inapte dia miomana izy ireo amin'ny fianaran-desina ho amin'ny teoria. Ho an'ireo apte kosa dia tsy maintsy manao ny fanazaran-tena ahafahana miatrika ny fanadinana ara-batana. Zany hoe averiko indray mandeha tsy maintsy manao entraînement izy ireo amin'ny taranja rehetra izay anadinana azy. Indrindrandrindra fa amin'ny course de vitesse, course demi-fond
toy ny 600 mètre 800 mètre 1000 mètre ary ny natation indrindra fa ny taranja rehetra zay anadinana dia tsy maintsy anaovana entraînement zay déclaré hoe apta kanefa taorinany visite nisy zavatra nandalo aretina ohatra zay nahazo azy na accident ohatra tuberculose na fahatapahan-taolana na fidirana hôpitaly dia miverina ty aminay zareo reo maka taratasy tsy fanaovana sport na ny dispense fa tsy hoe apta dia insistanao foana fa mety teradoza izay zavatra zay. Manana anjara andraikitra lehibe ihany koa ny ray aman-dreny mananjanaka nalan'ny fanadinana ara-panjakana hoy ity dokotera miandraikitra ny fizahana ara-pahasalaman'ny mpianatra ity. Entanina zany ny ray aman-dreny mba hanara-maso ny zanany zay zavatra zay nilazaina mba hosoroana ny loza mety hotranga amin'ny androny fanatanjahantena. Tapitra tamin'ny alakamisy fa 20 ny volana aprila teo ny fizahana ara-pahasalamana ho an'ny mpianatra anala ny fanadinana ara-panjakana BEPC sy baccalauréat raha ho antsika eto Mahajanga. Izay no mikasika an'iny faverina vakina amintsika indray ny filazana zay voaray eto am-pelatanana ny filazana avy ao amin'ny université ny Mahajanga fanambarana anony fahatarany fivoahan'ny valim-panadinana amin'ny toeram-pampianarana sasantsasany eto amin'ny université ny Mahajanga amin'izao fotoana izao sy mba fitsinjovana sy fampitoviana ny sata ny mpianatra rehetra dia ahemotra amin'ny zoma fa 20 ny volana May taona 2024 avy izao ny daty afahana manao ny fangatahana ny vatsim-pianarana sy ny fangatahana ny fisitrahana trano ho an'ny mpianatra rehetra eto amin'ny université ny Mahajanga. Nanao ny filazana moa dia ny filohan'ny université ny Mahajanga. Ny filazana ihany koa avy ao amin'ny gendarmerie pirenena ilazana ianareo zatovolahy sy vavy izay ny soratra anarana ao mpiadina mpianatra hazandary ny taona 17 2024 andia ny fa efatra amin'ny fitopolo izay atao ny andro ny fa 20 fa 7 ny volana aprily taona 2024 ho avy izao izay ho tanterahana ao amin'ny lycée Philbert Tsiranana eto Mahajanga ato amin'ny faritra Boeny mba haka ny fiantsona sy fampahafantarana anareo mikasika anio fifaninanana io aty amin'ny vondrom-partom-pielovana gendarmerie pirenena ny faritra Boeny na ny groupement de la gendarmerie nationale Boeny en face ny Bonnet raha vao maheno izao filazana zao ianareo oka ihany koa ifampilaza ny rehetra mitongava amin'ny enora sy sasany ao amin'ny toerana anaovana ny fanadinana ny rehetra. Nanao ny filazana moa dia ny colonel fa bienvenu commande ny vondrom-partom-pielovana gendarmerie pirenena eto amin'ny faritra Boeny. Iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana ny fotoan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity atoandro ity ankasitrahako anao nanjohy hatramin'ny farany ny fotoan'ny fampahalalam-baovao isaorana ihany koa ireo namanam-panao gazety sy teknisianina niara-ny sala nafahana nampita ny vaovao tamin'ity andro ny zoma ity ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.